Fa fotoana mampirongatra ny Adiam-Balala amin'izao fotoan'izao betsaka ny tantsaha ny ambanivolo any no mitaraina noho izay noho izany dia nasaina eto amin'ny vaovao-tsary mihitsy ny Minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana Harifidy RAMILISON hiresaka momba izay pakady atintsika amin'ny valala izay. Miarabanao Andriamatoa Minisitra, tonga dia fanontaniako avy hatrany hoe tatoato betsaka ny faritra nahitana izay Adiam-Balala izay raha teto Madagasikara, ianareo teo anivon'ny ministera nefany laza fa ampy ny fanafody adina amin'izay fifehezana ny fiparitahan'ny valala izay. Raha ny vaovao farany raha ny hitanay aloha izao dia misy fitarainana tany Antsanitia tany amin'ny faritra Boeny tany momba izay Adiam-Balala izay. Manahoana ny pakadinareo amin'izao fotoan'izao? Misaotra anao ary miaraba ny mpijery ny IFVM eran'ny Madagasikara. Nisy tokoa ireo Adiam-Balala tao Antsanitia amin'ny faritra Boeny efa teo amin'ny 2 andro mahery kely teo no nanaraha-maso azy, ary ny faritra misy azy ireo dia toerana eny amoron-dranomasina, misy ihany koa ao amin'ny tanàna ary misy ny ala-ongo koa izay nahitana azy. Reny toerana ireny dia atao anisan'ilay toerana atao hoe saripaty satria akora simika no ampiasaintsika hoentina hamonoana ny valala ka tsy azo afafy amin'ireny. Reny raha teo moa tsy misy voly ka hoe atahorana hanimba voly izy amin'io toerana io, ka araha-maso ary raha vao mifindra amin'ny toerana tsy saripaty dia tonga dia atao ny famonoana azy. Ny ampahany tamin'ny ireo valala Adiam-Balala tao Antsanitia ireo zao dia nifindra ny ampita tany amin'ny toerana atao hoe manary be amin'ny fokotany Ladigue ao amin'ny commune rurale-ny Belbaka zay, ary teo raha vao nialan'ilay toerana saripaty dia fa nanao ny fandarofana famononan'izy ireo ny teknisianantsika ao amin'ny fitoerana famonoana valala eto Madagasikara, satria misy poste acridien avokoa reny toerana andalovan'ny valala reny dia natao zay famonoana zay, ary tiana ny mampitony ny tantsaha sy ny vahoaka. Marina fa ny Adiam-Balala rehefa mahita azy dia manaitra foana, fa efa mametraka an'ireo Fepetra sy ny fitaovana ny olona zay miady amin'ireo tsika. Ary raha reto Adiam-Balala aty Antsanitia reto dia fa raha-maso ny lalany satria manaraka etin'ny rivotra eny izy, tsy fandaka amin'ny rivotra akory ny andehanana fa etin'ny rivotra, ary arahana amin'ny alalan'ny saritany karta mihitsy fantatra hoe aty ny direction du vent makany izy dia fa manaraka an'izay ny prospecteur mpanara-maso tsika dia misy hatrany amin'ny 20 zao ny fitaovana na Amafisina any ny pulvérisateur le fandrarahana ny akora simika. Misy ny mpiady amin'ny valala zay mahatratra 930 na Amafisina any amin'ny faritra Antsanitia any dia akoatran'izay moa misy fiara tsy mataho-dala na 5 na nampiana andreo zay ekipantsika any, ka tsy tokony manahina ny mponina any sy ny mpamboly fa efa voafehy io, efa raha-maso. Ary raha vao miala amin'ny toerana saripaty dia tonga dia vonoantsika ny lay toerana nalehany teo zao nisy any amin'ny 10 hectare dia fa ny fahafazana dia maty avokoa, ka manome toky an'ireo vahoaka any fa miasa isika, miasa ny teknisianina manara-maso ary tsy tokony misy mampanahy. Fa marina hoe mahita valala marobe moa dia manaitra, fa efa mandray Fepetra rehetra ny fitondram-pandrakana mba hiarovantsika ny tantsaha sy ny fanahany amin'izany. Tsy ho an'ny Antsanitia any Andriamatoa Minisitra, satria voalaza teo hoe misy faritra hafa ihany koa nisy Adiam-Balala androany venao afaka mametoky ny tantsaha ihany koa hoe ho voafehintsika ty fiparitany Adiam-Balala satria amin'izao fotoan'izao fotoana ny fiakaran'ny vokatra tokoa amin'izao indrindra fa ny vary. Marina zany, tena fohy be amin'ny valalany na le atao amin'ny teny baiko hoe air grégarigène dia any amin'ny faritra atsimo iny, miainga any amin'ny faritra Androy, Anosy, Menabe, Atsimo Andrefana, Iorombe,
reny zany a tena ahitana azy betsaka ary efa nanomboka efa hatrany amin'ny volany septambra oktobra tany tsika ny efa nivonina raha ny totaliny velaran-tany zay efa traité ny efa niasana zany zao dia mahatratra hatrany amin'ny 8 sy 3 hectara ny 3 hectara am'ireo any amin'ny faritra Sofiasy Boe zay ahitantsika zany nio Adiam-Balala io fa ny 5 sy 3 sy 3 hectara dia tany amin'ny faritra atsimo avokoa nanaovana ny traitement niasana zany namonona ny Adiam-Balala niaraka amin'ny ny ekipatsika ny ao amin'ny ivitoerana famonona valala zany raha Madagasikara sy eo ihany koa ny FAO misy moa efa matsimbola amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny tetik'asa miondro zay ampiasantsika amin'izao fotoana zao hélicoptère anankiray nisy anankiroa izy teo fa ray zao efa no miasa dia nametrahantsika ihany koa andreo base aérienne maromaro ny fitaovan'ny ivitoerana famonoana valala ery Madagasikara dia miparitaka eran'ireo toerana zay fantatra hoe sy fahita hoe misy ireo valala voaara-maso ka amin'izao fotoana zao tsika dia manana fitaovana maro efa miparitaka amin'ireo any amin'ny faritra atsimo any ankoatran'ny hélicoptère io dia misy ny fiara tsy mataho-dalana koa any misy ny ekipa 8 any mitondra an'ireo miaraka amina fiara 8 misy fiara 4x4 atao hoe autoporté any ivitoerana famonona valala zay mahavita manao traitement hatrany 500 hectara isan'andro mananankiroa amin'ireo tsika ary atoaty dia isy ampitsika fiara autoporté anankiroa reo hanampy an'ireny atao hoe fitaovana famonona valala entina amin'ny lamosina na le hoe pulvérisateur à dos reny tsika any amin'ny 100 any dia omena fitaovana ny ivitoerana famonona valala mba ahafahan'izy ireo mamono an'izay valala mbola miodiody satria marina tokoa fa raha tamin'ity taona ity ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro ary indrindra ireo cyclone misesy dia tena nampirongana tokoa ny Adiam-Balala fa raha tsy laza zao tsika hoe hatramin'ny tany amin'ny volana avril ka hatramin'izao dia efa tany amin'ny raha mena be fotsiny resahany dia Adiam-Balala efa hatrany amin'ny 450 no efa novoroana ny darofana ary ny any amin'ny faritra atsimo andrefana misy hatrany amin'ny 470 Adiam-Balala hitantsika fa tany amin'ny faritra Boe ny Sofia ireo hitantsika any Antsanitia ireo dia anisany any amin'ny fa 540 ny Adiam-Balala ka maro be mihitsy any amin'ny faritra atsimo efa mametraka an'ireo hoentina fitaovana sy ny teknisianina sy ny olona zay hoentina miaro ny volontsika ka dia zay ihany koa nytiako mba Amafisina hoe marina fa maro ny Adiam-Balala mahita azy tsika fa efa mametraka zay Fepetra Rehetra ny fitondram-panjakana mba Amehezana n'izany Adiam-Balala zany ny fitaovana mbola ao ampiana ka dia aza manahy be loatra fa tsara ny fisaoranay aloha kosa dia ireo ataontsika hoe ny mpanaitra miaraka amin'ireo teknisiannay raha vao mahita dia milaza mandefa filazana amin'ny telefona sy ny sisa dia manampy ny teknisianina reny mba ahafahanay tonga dia mandray fepetra avetrany mamonony ireo valala ireo ny fanafody hitantsika ihany tamin'ny fahatongavan'ilay hoe efatra alina litatra mbola misy ireo avy amin'ny firenena marokana ary efa anafatra koa tsika anampinan'ireo mba tsy ho tapaka amin'ny fanafody ny akora zay hoe tsika mamono an'ireo valala ireo. Isaorantsika indrindra Andriamatoa Minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana nitondra izay fanazavàna tsara fantatra momba ny ady amin'ny Adiam-Balala izay tsy tokony rorosaina zany itsika ponany amin'izay misy izay Adiam-Balala izay fa efa misy ny ezaka goavana ataon'ny Minisitera